noarina tamin'ny novambra teo. Tsena zany misy ny zao ila kosa ho any anazy reo telo sisy ao telo eo amin'ny 400 kilo mahery teo 450 eo mety izy eo zao mba vazana farany toy zao ny vany apasika nalainay dia malantsy dia olona zany mihinana fakety sarakaraky ny taloha ohatra ny misy atsasany ny fefa enjato ny fefa ny ohatr'izany manao ny tombotsoa tena milona tsy manahoana misy karana avy le vidiretina sa miheny akarotrina zao taloha otrina zao dia zany tsy miarety fa efajato sy efatra arivo ariary ny kilao amin'ny ena saingy eninjato sy efatra arivo kosa ny nofony sy ny totokena. Misy mahasamy hafa azy ny ena eto Anosy satria azo iadina varotra hoy ireto mpivarokena. Fa ny tetsy amin'ny tsena ny Soamanatombo dia mitovitovy avokoa aloha ny vidin'entana eo amin'ny filan'ny mponina andavanandro. Vaovao ny fandraika amin'ny fitandronany zony vehivavy dia nomarina tetsy amin'ny tranom-pokon'olona itsy Analakely ny andro eran-tany momba ny iadina amin'ny herisetra izay mahazo ny vehivavy. Nisy fikambanana maro miara-lisalahy nanao nanamarika io andro raisam-pirenena iadina amin'ny herisetra mahazo ny vehivavy io, ary nisy famelabelaran-kevitra mikasika ny fiaimpianan'ny vehivavy eto amin'izao tontolo izao sy eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Joseline Tsiava sy Lucien Ndriantso. Trano hoe vavalo no nampafantatra ny vokatry ny asa natao tamin'ny ady amin'ny herisetra mahazo ny vehivavy tetsy amin'ny tranom-pokon'olona Analakely. Nahafantariny ireo karazana herisetra mahazo ny vehivavy ao ny volo mahazo ny vehivavy sy ny zaza tsy ampy taona, ny herisetra ara-moraly, herisetra mivantana, fa ny tena mateti-pitranga dia ny herisetra mianjady an-tokantrano. Herisetra rehetrarehetra zany indrindrindrindra resaka tokantrano zany mahazo volo mivantana ara-fizika sy ny mahazo volo ara-moraly, zany hoe mahazo teny marary sady ao anatin'ny fosain'ny vehivavy zany hoe ianao ilaitsaina nefa tsy zavatra tsy fizinanao. Ny Kristo mahazo herisetra ampitoviany ray aman-dreny amin'ny dia iny teraka herisetra an'lekidy fa hoe lasa izy mampidositra tsy tamanao tokantrano tso satria ay dadasniza mampitovana amin'ny alika sy ny omby sa koa mandeha manodositra dia ny herisetra marina tsara fa tsy ny vehivavy ihany miara-ny herisetra madalana fa misy koa lehilahy. Nandray anjara fiaina amin'ny fampafantarana ny lalàna sy ny fanorona lalana ary manome vahaolana entiny hiady amin'ny herisetra mahazo ny vehivavy ny fikambanana VLMF navondrona miralinta ho an'ny fampandrosoana. Eo anatrehan'ny herisetra maro samihafa izay mianjady amin'ny vehivavy dia ny VMLF dia ao ambadika satria miady zany izay ny ekaran'ny tahan'ny fandraisan'ny vehivavy anjara ho telopolo ka hatramin'ny 10 isan-jato, ary ny ezaka ataon'ny vondrona miraleto amin'ny fampandrosoana dia mampahalala amin'ny vehivavy ny zoany. Nahatratra raiky ny 740 ireo zaza narary vokatry ny herisetra ka 700 eo ny tena mila fanampiana. 270 kosa ireo zaza niara-ny herisetra ara-pananahana tarehimarika avy amin'ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona sy ny hopitaly io tarehimarika io. 20 ny zaza menavava narian'ny ray aman-dreny ka noraisin'ny fikambanana SPDTS an-tanana izany, ary tena 20 ny zanak'ireo vehivavy lasa any Liban miditra hopitaly izay tena sahirana. Narahina famelabelaran-kevitra nozarana ireo vahaolana sy traikefa-ny hafa iadina amin'ny herisetra mahazo ny vehivavy ty androany ity. Fa toy ny mahazatra eto amin'ny televiziona malagasy isan-kerinandro dia misy andiam-panadihadiana arantsika eto, ka ny lohahevitra ho an'ity herinandro ity dia mikasika ny fiangonana antsoina hoe Memorial Churches na fiangonana Orimbato fahatsiarovana. Misy anankefatra izy ireo eto Antananarivo dia Ambatonakanga, Faravohitra, Ambohipotsy ary ny Ambonina Mpamarinana.
ary ho tsarovana tokoa ny namonoana ireo kristianina martiora tamin'ny andro navalina voalohany. Manomboka raha ampisitsika vao tena hitety ireo fiangonana tsirairay eto amin'ny televiziona malagasy, fa ny hojerentsika androany kosa dia ny antony tena niandohan'ny fifandonana ny tranga tamin'ny taonjato faha 7 satria rehefa tena dinina lalina dia vokatry ny fifampikasona tontolo anankiroa samihafa, samy manana ny maizy azy ary samy manana ny satany. Nandritra ny 700 taona latsaka no ny afara tamin'ireny toezavatra tamin'ny taonjato faha 7 ireny, ka ho hitantsika ato anatin'ity voaloham-panadihadiana ity hoe nanahoana, inona no antony hoe rehefa niditra eto amintsika ny afatry Kristy nandombaravarana dia nisy ny fifandonana. Ny afatry Kristy ve no tena nahatonga izay, sa ireo mitondra ny hafatra, ireo nandombanavarana teto amintsika mety nalefa dia efaka fandona indraindray somary mafimafy ka mety ho nampasiaka ny tompotrano. Ny fanadihadiana irahantsika amin'ny sarin'ny Fenondrandriamalala. raha atody tsy nahateto aminositsika ilay portugais Diego Diaz tamin'ny 10 aogositra 1910 dia nomeny ny anarana hoe nosy ny masindahy Laurent i Madagasikara. Izany hoe raha vao mahita tany vaovao ireo vazaha dia mihevitra ny hanorim-paka ny fivavahana kristianina ary toa mikasa haka sy hanjanaka ilay tany izay efa manatompo. Ny malagasy kosa dia efa nino hatr'izay ny zanahary sy ny razana tsy mba maty. Rehefa niorina ny fanjakana andrina dia noheverina ho toy ny Andriamanikita maso ny mpanjaka, mpanelanelana ny olombelona sy zanahary ary mifamatotraina lalandava ny fiarahamonina sy ny politika ary ny fivavahana. Ka efa tsinjo sahady fa tsy maintsy hifandona io tontolo roa samihafa io rehefa ho tafiditra lalina eto amintsika ny fivavahana kristianina. Namakilay tany Taolagnaro ny portugais tamin'ny taonjato faha 19 sy faha 17 ka ny prince Ramaka, zanaky ny mpanjaka tsy ambany tao fanjahira, dia nentin'izy ireo no be azy ny jesuita tany Goa any Inde. Navery ny afaka roa taona. Saingy nisetrasetra tamin'ny mponina ireo portugais te hanjanaka ka naringan'ny Antanosy. Nodiny sisa tsy maty. Ramaka kosa izay efa nahay hatramin'ny teny latinina dia niverina amin'ny fivavahan-drazana rehefa tonga mpanjaka. Tany amin'ny tapany avaratry ny nosy indray nanandrana ny tolon'ny fivavahana kristianina koa ny Baron Houtman, vazaha hollandais, saingy tsy naharitra ny asany. Dia tonga ary nikasa mahatra sy hanjanaka koa ny frantsay tamin'ny andron'ny mpanjaka Ramaka no tarindry Prony sy Riflacour izay efa nanorina ny manda ny Fort Dauphin tao Taolagnaro tamin'ny andron'ny cardinal de Richelieu sy ireo pretra lazariste nalefa ny monsieur Vincent de Paul tamin'ny taonjato faha 17. Ireo ny naman'ny Flacour nandika tamin'ny fiteny malagasy Antanosy tamina tarehin-tsoratra latinina ny katesisy voalohany tamin'ny 1790. Tsy nahomby koa nefa ry Flacour sy ny lazariste sady tsy afa-ny antehatra tamin'ny fitondrana tany Frantsa izay mbola rotiky ny ady an-trano La Fronde. Ny vazaha mpijirika samihafa fiaviana sisa no nilalao teto anivondriaka, toa ry Beniowski tany Anton-Gilles, ry Misson sy ry Caraccioli tany Antsiranana izay nantsoiny hoe Libertalia. Taorian'ny révolution frantsay vao niditra lalindalina teto indray ny vazaha ary nifaninana ny frantsay sy ny anglisy. Tany Tomasina aloha izay efa betsaka vazaha fotsy sy vazaha kiry olona raha teo ary mety isy vazaha hatramin'ireo mpanjaka ny Fandimby, Toandratsimila, Sifisy ary Jean Relais. Tamin'ny fiandohany taonjato faha 17 faharadama voalohany vao niditra teto Imerina ka ny misiona protestanta LMS no namakilay sy nahazo laka. Nikeny mpanjaka hitondra ny fahendrena-tandrefana, saingy ny fehiperany kosa ny fomba fitorena ny fivavahana kristianina amin'ny fanjakany sao manosongosona ny fotom-pisainana malagasy. Farana valina voalohany vao tena nafanavay ny fifandonan'ny tontolo roa tonta, fa ny fitovian-jotoriny kristianina dia mandrava ny ambaratonga mpirazanana nametra ny toeran'ny olona tsirairay eto an-tany ka hatrany akoatra, ary ny fivavahana amin'ny Jehova sy Jesosy dia noheverina ho fivadiana amin'ny razany malagasy sy ny mpanjaka mihitsy izay zanahary hita maso. Norarandrana valina ny fivavahana tamin'ny 530 taona navitana dika manontolo ny baiboly amin'ny teny malagasy. Maro ny kristianina novonoina nanaiky ho martiora. Ny malaza indrindra dia Rasalama no lefonina teny Ambohipotsy tamin'ny 4 aogositra 1730.
tao koa ireo navarina teny ampamarinana sy ireo nidorambelona teny faravohitra tamin'ny 720 voamaika koa ny amafy ny fanenjena tamin'ny 720 satria no heverina ho ny fandray tendro tamin'ny Lambert sy Laborde